Ity programa manaraka ity dia novidinina manam-piara-miasa amin'ny ministera Joyce Meyer. Programa androany dia tena akaiky ny foko. Zara tsiprian'ny lalina mikasika ny fiainako izay noko fa hanampy ny mpijery antsika sy tena hitondra fanasitranana ihany koa. Joyce, ianao dia tena olona tsotra ary everiko fa izany dia karazana fototra iorenan'ny ministeranao. Ny fahitsiana sy ny fahatsorana fotsiny dia mampiseho hoe izy ianao ary inona nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao fa tsy voatery ho tsotra foana nefa ny mizara ireo zavatra nizarainao. Fa maninona no lazainao fa zava-dehibe no natongavana amin'izany fahasarotana izany izay zavatra tena maharary ny zaraza amin'ny olona. Izany hoe voalohany indrindra drenjero za dia mino fa Andriamanitra na mihafanomezana ny amin'ny fahatsorana. Toetrako ohatr'izay dia tena mahitsymihitsy ary mino fa ny sombony amin'izany dia toetrany koa fa za koa mino fa ny ankamaroany dia fanomezana ny men'Andriamanitra dia tena inoko fa nomeny azy zany ho an'ny olona satria tena ilain'ny olona ny fanantenana. Mila fantatra izy ireo fa misy olona niady ho an'izany sy niatrika ny olana izay nandalovako koa izay teo amin'ny fanararotana ara-nofo amin'ny teny indraindray aza mivony fa atao avokoa ny karazan'olana rehetra, atao avokoa ny karazan'olana rehetra izay mahazo ny olona ka marary azy. Raha amin'ireo tena zava-dehibe dia Andriamanitra mihevitra anao zao tiako ianao andray an'ity raha voadony ianao Andriamanitra mikarakara sy tia hampahery anao ary tia hanasitrana anao sy hanao anao feno tsara ary tsy mila mampitany fitahintsika amin'ny olon-kafa isika ary tsy mila mampitany loza sy ny fitsapana izay manjo ny olon-kafa ihany koa. Ary zao dia mino fa ny fon'Andriamanitra dia tena manasitrana ny olona sy mahita an'izy ireo feno tsara ary mba azon'izy ireo ny fiainana izay nahafatesan'i Jesosy ho azy ireo. Ary izay no noko fa nomeny fanomezam-pahasoavana izara malalaka aho ary fantatro misy zavatra vitsivitsy izay sarotra amiko ny zara azy, misy zavatra vitsivitsy amin'ity fijoroana vavolombelona ity izay somary sarotra noho izy tena ratsy mahasositra. Hitanao na dia ny anandrana iteny azy aza amin'ny alalan'ny ohatra dia mbola manahirana ihany. Hitanao za tena olona ny raiko zany dia tsy tena mahasositra azy zany fa izany faratsiany izany dia tsy ohatry ny filazana azy zany hoe tena naolany aho. Aminao ny laza sy ny ampiasa izany teny hoe voaolana izany dia ohatrany hoe nahazo anao vao aingana sa tsy izany? Za tsy mbola nanao an'izany ary izay ny voalohany tamin'izay fotoana izay rehefa nizara ny fijoroana vavolombelona izay voalohany raha ny tena marina ny saitsainako ny zandritrangan-javatra zany zany hoe hitanao ohatrany hoe tsy niforse ny vatanao fa tamin'ny alalan'ny lainga fanombakana fampitahorana ary fandrahonana voatery ihany ao zany raha araky ny famaritana ny atao hoe fanolanana dia tsy inona fa olona iray izay mampiasa anao ara-pananahana fa nohatra amin'ny fandrinao. Zany hoe zany dia zavatra iray tsy tiako ataony amiko nefa nindraiko dia nanolana imbetsaka eo amin'ny 200 eo farafahakeliny ary rehefa mieritreritra ao ny amin'izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary rehefa nahita ny toerana izay misy ahy sy ny hoe taiza mitondra an'Andriamanitra ny tiako ambara dia manana fanindrinana izarazany amin'ny olona aho raha afaka hitondra fanantenana. Fantatrao ve fa raha Andriamanitra afaka manampy anao hiatrika izany dia mino aho fa Andriamanitra afaka manampy amin'ny olona koa. Na ara-nofo na ara-tsaina na ara-pihetsepo na ambava ndraiko dia nampiasa araky ny fitadidiako ambara-pandaoko ny tranonay rehefa feno 12 taona aho. Fanambakana dia fanararotana nampiasaina tsara araky ny tokony ho izy nosimbaina virafiraina nampiasaina tamin'ny fomba maharary sy manimba na koa tezaina tamin'ny fomba ratsy. Ny olona miainy sy manatrika eto androany dia mety ho voatery ara-nofo ara-pihetsepo ara-tsaina ara-batana na ambava fa ny fanararotana rehetra dia manimba. Isaky ny ararotiny isika nampiasaina amin'ny tanjona hafa ankoatran'Andriamanitra ho antsika dia manimba foana izay. Ny raiko dia manao zavatra mamafady betsaka ary afaka mino ahy ianareo an'io rehefa milaza aminareo mba hitantara sombony aminareo
misy sasan'izay tena manahirana ny fomba iresahana azy eo amin'ny olona marobe toy izao. ataony mijery eo amin'ny lavaka lakile aho hijery azy sy ny reniko miray ary tsy maintsy milaza aminy aho izay tsapako amin'izany. raha mandeha amin'ny efitrano misy azy ao ka tsy misy olona aho dia mampiseho amin'ny akasarotana izy na manao fomba hafa mba hanaitaitra hono. isaky ny mahita fotoana mety izy dia rarotiny amin'ny toerana voatokana aho any ka lasa mahasosotrano tsy maintsy miditra ao amin'ny toerana misy azy. indray andro tao an-trano tena tanjoko dia niala amin'izay toerana misy azy. raha tsy maintsy makany amin'ny garazy izy na amin'ny farany ambany mba hiasa dia lazainy ao mba hiandry 10 na 10 minitra ka makany amin'ny misy azy avy eo. manao ohatrany hoe mitady azy dia ararotiny amin'izany fotoana izany aho ka siany aho ary ataony mikasika azy. tena matahotra foana aho ny atratrarany reniko anay ka ahita azy sy any metsiny ahy. rehefa andeha hivoaka amin'ny toerana iray amin'ny fiara izy dia ataony mangataka ny andeha hiaraka amin'ny anatrehany andreniko aho ka mody manao tsy izy ary zaho tsy maintsy misisika ny andeha ka ny ekeny fangatahako amin'ny farany nataony izany rehetra izany mba nehoana ohatrany hoe za mihitsy mitady azy. zaho nefa tena marina tsy tia andeha satria fantatro ny tranga rehefa mandeha aho fa tsy maintsy manao izay nylazainy ay aho. reniko makany amin'ny épicerie isaky ny zoma maraina ary tena mba manantena fatratra aho niaraka aminy fa ndraiky mangataka ny hijanona ao trano sy hitady hevitra ny tsy afahako mandeha. ary voalasiny eny dia ararotiny aho rehefa mandeha milomano iny izy dia tsy maintsy mangataka amin'ny ampianatra ahy mba hahafahany manala ao anaty rano ka hikasiany ahy indray. tsy nisy toerana nahitako fitsarana nandritry ny fahazazako. tsy ny heveriko akory ny anomboka isaina ny fahampitehana vokatrany eo amin'ny zaza satria ny ankizy voalohany sy mialony rehetra dia tokony hatsiaro fiarovana ary zao tsy mba mahatsiaro fiarovana izany mihitsy. ny ankamaroanareo dia niaina izany toe-javatra izany. misy aminareo ohatrany hoe mitantara ny tantaram-piainana ao androany. ataony izay hitondrako ankizy vavy maro avy any am-pianarana mba hahafahany manao zavatra amin'izy ireo dia izany mitady izay tsy hahafahandreo ankizy ireo makany aminy fa ilay ankizy vavy mipetraka eo akaikinay nefa tratra matetika. za sy eo ankizy vavy dia mpinamana ary tadidiko ndraiky nanao izay hitondrako azy tamin'ny toerana iray izay hahafahany mitoetra irery miaraka aminy. noroainy aho mandra-panao ny ataony amin'ny sy nanaovany koa avy eo tena menatra sy tena voasakana aho. menatra ny tenako aho menatra ny ray aman-dreniko menatra ny ataon'izy ireo aho ary tsy mba niandry ny fahalehibiazako aho dia efa natakatra ny antsoina hoe enatra ary rehefa menatra ny tenanao ianao dia hatraizany poizina mameno ny eritreritra ao sy ny ataonao rehetra ary tena feno fisaoranao ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa ny enatra taloha dia ny valiany valosoa avy roa eny. anome anao valosoa avy roa eny aho. avelao ilaza zavatra aminareo. isaky ny fomaraina ianao dia tokony hanoroka ndray aman-drenao intelo isan'andro. na dia mifolavitra ny hafa azy ianao na dia zara fa mitsangana azy. amen. fanolanana dia mamenatra ka tsy sainy olona resahana akory. tsy misy mahay hoe ahoana ny firesaka izany dia orinareo tany ndraiky ny namako dia zasy izy niaraka indray fa izay tsy nasany resaka izany akory. rehefa mieritreritra izany aho dia mampitahotra ny lohako izany ka mampanao hoe izany dia tahaka ny zavatra tokana tamiko izay ohatran'ny zavatra ratsy izay tsy hain'ny olona ny fomba resahana azy. tany am-pianarana aho mody mampiseho fa miaina ohatran'ny olona rehetra fa mahatsiaro hery mandrakariva sy natsiaro hafa. tsy mba natsiaro mety mihitsy aho. tsy afaka nananamana mihitsy aho. tsy manavelana indray anjara mihitsy tamin'ireo hetsika tao aorianan'ny fianarana. tsy mba nahazo nanatrika matsy mihitsy ninona karazana. tsy maintsy tonga alohan'ny an-trano isaky ny avy mianatra satria ndraiko dia miaya foana fa sao manao zavatra fa miaraka amin'ny lehilahy satria izany dia karazan-javatra mampiaya azy. tsy mba manana namana ary koa tsy mahazo manao sipa. tsy mba manatrika fampisehoan'izany aho. tsy mba nankalazainy izany fisondrotan-kilasiko na ny fahaizako lazainy fahadalàna izany rehetra izany fa fandaniam-bola fotsiny dia tsy maintsy mitady fanazavana amin'ny mpiara-mianatra hoe maninona tsy mba manao mifanaondry zareo tsy mba tonga amin'inonina tsy mba mandeha amin'inonina tsy mahazo miaraka amin'iray kilasy tsy manao an'ity tsy mba manao an'zary
dia lasa malaza sy manangana tantara maro ary tena ratsy tanteraka. Tadidiko nisy fotoana tamin'izaho mbola kely nisy fetiny maty tao am-pianarana ary tsy dia hainindreniko loatra moa izy koa tsy dia manam-bola loatra tamin'izany dia vidianany masikambody ratsy izay aho. Fa rehefa nivoaka avy any ny ankizivavy sasany dia nataony maman'izy ireo mpanjaka vavikely sy tsara tarehy kely ry zareo, izy rehetra samy mamirapiratra avokoa, nafinaritra ery ny jery izany, fa izaho kosa masikambody. Dia tadidiko nitsoahako ny afo nambadiky ny trano fianarana satria na tsy ary menatra ny fijerin'ny paosiko aho. Tena zava-dehibe ireo zavatra tadidiko tsara mihitsy ny tao ambadika io trano fianarana io, menatra niaraka amin'ilay masikambody. Izany dia isan'ny fahatsapana ny aina ankoatry ny hoe ny hafa mpanjaka kely dia izaho ambody. Izaho dia nanana loza, zava-miafina mahamenatra, ny hinanam-bola velona. Hitanao changer miresaka betsaka mikasika ny tahotra aho ary mihevitra aho fa izany dia isan'ny zavatra tena manimba ka tsy nisy fotoana izay tsy natahorako tamin'ny fahazazako. Ampio ary izay mba azo hoe ohatry ny ahoana izany satria betsaka ny olona izay tratran'izany ankehitriny. Ary inona no ohatra azonao omena ny tovovavy izay tratra izay tramam-piaina izay? Tsy voarany mihitsy aho. Hitanao ny vehivavy dia tena mila fiarovana mihitsy. Tena ilainy hoe misy pia. Izaho tsy manatsy ary fiaina izany ohatra. Raiko dia miasa alina ka mandeha miasa manomboka eo amin'ny 3 eo ka modiny misazak'alina. Ary raha mbola taitra ka marelakile eo amin'ny varavarana dia mahatsiaro matahotra satria tsy hainao, tsy azoko heverina izay mbola taony eo. Isaky ny asabotsy alina dia mandeha mivoaka izy ary tena mama. Izany dia ohatran'ny hoe fialamboliny farany herinandrony. Izay hitanao ny asany dia vitany zomaka isaky ny sabotsy arivo. Raha vao arivo iny dia lasa izy ka manomboka misotro avy eo notapoka eo anelanelany amin'ny 12 alina sy ny amin'ny 4 na amin'ny 5 maraina. Na dia eo amin'ilay antsoina hoe andro tsara azy, andro izany hoe tsara rehefa tsy misy fanararaotana ranofo na tsara rehefa tsy misy olana be eo amin'ny isin'ny reniko. Ny atmosfera izay iainanay dia tena feno tahotra satria tsy hainao mihitsy, tsy misy filaminana izany. Tsy misy filaminana izany, tsy fantatrao mihitsy hoe inona mety hampanondrana azy indray, mety manao zavatra iray ianao izay tena ampiafaly azy tanteraka, fa io dia miankina amin'ny any, fa amin'ny manaraka iny mety mahasositra azy koa. Dia ohatran'izay ny marina dia miaina amin'ny atmosfera voafeny aho. Izao dia izy dia tena mifehy ary izaho foana ny lazaiko. Hitanao jerenao izay tiany ho jerena amin'ny televizion, fohy ianao rehefa mifohy izy, matory ianao rehefa matory izy no manapaka hoe aiza no hihinana ary tsy maintsy mihinana ianao. Dia hitanao hatramin'ny hoe mahatsiaro zavatra iray isan'ny manimba aho noho ny amin'ny fanararaotana nataony tamiko. Ohatra ity izao dia tena mamenatra sy ratsy karazana. Fa raha mbola tovavy kely aho teo amin'ny 9 na 10 taona eo dia nampijery ny filma Mamofady. Dia anontaniany avy eo ny amin'ny fahatsapako izany. Ary raha tsy milaza amin'izay tiany hoenona dia tezitra izy. Ary izany no nalasa ho fantatrao, izaho dia tena nanana toetra mora tezitra. Ary ny fahatezerana dia tsy havitana zavatra, indrindra fa miaro fampirisihana izay amin'ny zavatra tsy tianao atao. Ary amiko ny zavatra tsy tiana sy mahasositra ahy no forcena ho tiaviko dia hoy aho hoe izany dia isan'ny fanombana lehibe amiko sy fanerena iaina tsy an-tsitrapo. Ary angamba hitanao ianao manontany vao aingana hoe maninona antsotra, tsy tena nevitra izany aho raha tsy izao indray, fa angamba anaty izany aza angamba nahita tsy fahombiazana loatra aho ka tsy maintsy niatrika izany sy ny aina tsy an-tsitrapo loatra. Angamba isan'ny fanomezan'Andriamanitra amin'ny fahafahako ny tsy iainako tsy an-tsitrapo intsony, afaka ny mivelatra sy tsotra ary manandrana amin'ny teny olona fahamarinana. Tsy maintsy afa-tsy ny fahamarinana no manafaka ny olona. Marina izany. Izao foana ny lazainy amiko hoe izay nataony dia nataony hono satria aho miavaka sady tiany. Izany hoe izay nitiaviko dia tena fitiavan-javatra ratsy mihitsy. Rehefa feno 7 na 10 taona teo aho dia
tsaroko ny tondrany ndray koa tamin'ny trano fianakaviana vehivavy izay ka nylazany tamiko fa iray aminy izy dia nitantarainy hoe atraizany tsy havany izany hoe atraiza hono izany izany rehetra izany no nampahirezany hafa zavatra azo ataony izany ary dia nitantarainy amin'ny atsipiriany izay nataondry zareo tsy maintsy nanafinjavatra maro aho lazainy fa tsara avokoa ny ataony ary tokony ho sekrenay ka raha vao miteniteny aho dia tsy ho azon'olon-akory tsy no akory izy ireo ary hiteraka olana eo amin'ny fianakaviana aho ono tena enjany izany tsaroko tamin'izay marain'izay fa lasa eta mavesatra tamiko tsy noho ny olana eo amin'ny fianakaviana fa noho ny fangiry firiko ary angamba iray amin'ireo zavatra lehibe tsy maintsy atrehako tamin'ny fiainako ary hatramin'izao mbola atrehana ny trano izay fandraisana ndraikitra diso manao ahy ho tompona ndraikitra amin'ny zavatra izay tsisy hidirako akory izao no lazaiko anareo atrehako foana ny olako ary ny anao koa raha fantatro fa manana ianao nanao ny tenako tompona ndraikitra ny zavatra izay hita fa hadalana aho na dia izany aza Andriamanitra nanao betsaka tamiko tamin'izany fa afaka miteny aho Joyce tsy andraikitra ao izany tsisy antony hatrehanao an'izany firy aminareo no mahazo izay lazaiko ny amin'ny fandraisana andraikitra diso tsara izao ary ny antony hampanafena ny satanantsika zavatra maro dia satria raha mbola miafinao aminao reny dia tsy azo fahafahana amin'izany mihitsy ianao tsy ho afaka dia ireo zavatra fenao aminao ireo raha misy zavatra nataonao ka mamenatra anao na zavatra natao taminao ka mamenatra anao ka tsy mbola nylazaina ny tantaraina na nozaraina mihitsy tsy mba mihevitra ny tenanao ianao izany atomboy amin'ny firesana malalaka sy mahitsy amin'Andriamanitra nitenena amin'ny tenanao malalaka sy mahitsy le soronao izany raha tianao hifarana hatreo isan'ny zavatra tadidiko amin'izao za lehibe izao tamin'izaho 12 na 13 taona teo tsy tena ny forse ndraiky mivantanao fa ohatry ny hoe nampitahoriny sy nampiasainy ny feheziny sy ndrahonany ary ny olaingany ary na dia niomana tamin'izany aza dia tena zava-dehibe tamiko satria nandrindra taona maro nyresana izany dia tsy mba nampiasa ny teny hoe fanolanana aho ary rehefa nanomboka nylaza izany aho teo amin'ny 3 herinandro teo ny fiomanana dia tena naharary azy izany satria lazaiko fa fanararoatana ara-nofo foana fa izaho dia tena nino fa Andriamanitra nametraka izany taom-poko satria mino aho fa nampahirezina izahay tamin'ny teny hoe fanararoatana ara-nofo ary ny tena marina nataony tamiko dia fanolanana nataony isan-kerinandro izany faravakely indray mandeha ka hatramin'izao 12 taona mba nanao kajikely ihany aho ka nahita fa ny raiko izay tokony afaka hianterana izay tokony fiarovana nanolana faravakely ny indron-jato mialohan'ny 12 taonako ary izao ahoana no hitrangana izany tamiko ka mbola hijoroako eo anatrehanareo androany amin'izao toerana misy azy zao raha tsy velon'Andriamanitra sy eto tany koa ahoana anao tanteraka izany raha tsy ao Andriamanitra maso somainy tingezandrindra hijerenao ny devoly motsy ny anomezana n'Andriamanitra ny fery hamadiana azy ho tompony anomezana azy ny olana ka hivadiany ho afatra ho anao satria hitanao rehefa miteny aminareo aho fa haiko hoe ahoana ny faharariny dia ino ahy ianareo ary rehefa mijoro vavolombelona aminareo ka milaza fa voahitsy voavoatra sy voadio ary sitrana ary koa na vita mariazy lehibe na 17 taona sy zaza efatra izay nanompo an'Andriamanitra ary zafikely 10 ary tiako ny fiainako ary mihevitra aho fa manan-danja ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izany dia manome anao fanantenana fa ataon'Andriamanitra aminao amen izany no anaovako izao satria tiako fantatry ny olona ny hatsaran'Andriamanitra ary ny olanao dia voavaha amin'izany fa avelomana mendrika izany aza mijanona
Joyce andao mba hiresaka fahatokiana kely satria ny fahatokiana dia tena sarotra indrindra rehefa nolalovana sedra mafy ary tena mafy tahaka ny olona tsy azo antoka. Dia ahoana no nahatongavanao hatramin'ny fahazoana fa mahatoky Andriamanitra dia azo antoka ary any ambadimbadika any dia tokony hanomboka hitombo fahatokiana sy hijery no avy izay azo antoka aloha fa ho sarotra izany. Isan'ny zavatra iray tena nanampy ahy dia ny soratra masina milaza fa ny fitiavana mino zavatra rehetra. Zaho dia nandany taona maro tamin'ny fiahiahiana satria tsy ndraiky rery nanararoatra ahy. Izany hoe mbola nisy lehilahy roa na telo izay nitadiny anao toy izany koa. Mpampiasa izay ny asako indray mandeha dadatoa dadabe ohatrany hoe nisy fanana tarazo tamin'ny fianakaviany ndraiko any amin'ny ranodry zareo any ary ampatsorana ny ankamaroany zareo dia lehibe manodidina izany sy ohatrany hoe izany mihitsy. Iveriko fa fantatrisy ireo fa tsy mety izany fa izany dia zavatra nitranga. Hitanao nitranga tamin'izy ireo tamin'ny fahazazany koa dia fantatrao nisy antony maro, nisy tranga maro samihafa mahasony olona maneran-tany ary izany dia mahatonga mafosy be ahy ary tsaroko tamin'ny mariazin'izy Dave. Hoy Dave tamiko matetika hoe maninona no ataonao tahaka ny fahavalo a? Hitanao satria izany foana ny mahazo ahy ny velany rehetra mitady ahy. Zavatra toy izany dia tena sarotra tamiko toy ny ampanapa-kevitra azo anay amin'ny mampianakavy satria tsy nino mihitsy aho fa misy olona andray fanapa-kevitra tsara ho an'ny hafa no izy ireo satria izany foana no hitako hatr'izay. Fanapa-kevitra izay nataon'ny dadako dia nataony ho azy ary izay nilainy dia izay tsara aminy. Tsy nirara olo-kafa mihitsy izy ary nanandrana ny ain'izany rehetra izany niaraka tamin'Andriamanitra aho. Tsaroko ny tompony ametraka tao am-poko indray andro hoe ahoana no afahako matoky an'i Dave taoriana nataon'ny lehilahy taminy na dia tsy nanao ninona ary Dave dia ahoana ny atokiko azy. Dia tsaroko ny ametran'Andriamanitra tao am-poko hoe tsy mangataka anao toky an'i Dave na lehilahy hafa fa mangataka anao mba atoky ahy miaraka amin'izy ireo. Niresaka betsaka ianao ny amin'ny secret sy ny zava-doza ao anatin'izany. Ka na dia taorian'ny taona maro aza dia hitanao fa Andriamanitra dia mbola mitohy manasitrana ny fiainanao ary mampiseho ireo zavatra izay tsy hoe tsy maintsy andehanganao amin'ireo secret ireo intsony izay manome fahafahana vaovao foana. Zavatra mikasika ny secret dia mitazona anao any am-pontsy ary misy karazana famafanana rehefa afaka misara ianao dia hitanao nizara tamin'ny olona aho raha fantatrao tena tsara raha afaka mahita olona tianao, olona karakarainao, mitarika ara-panahy, namana tsara, olona amin'ny fianakaviana izay ahafahanao mizara sy mitsotra. Ny famarinan'izany raha tsy manana izany rehetra izany ianao dia afaka mipetraka amin'ny sezy ohatr'izao dia miteny mafy amin'ilay ray any an-danitra ianao ka miteny amin'ny fotsiny hoe tsy manana olana izay azoko resahana izany aho izao aloha fa izao dia hiresaka malalaka aminao. Izao araka ny lazaiko tsy hiteny zavatra izay mbola tsy fantany akory ianao fa mila mamoaka ilay izy. Misy tokony ho tenentsika ny aratsiany izany. Hitanao tadidiko indray andro nijery ny tenako teo amin'ny fitaratra aho dia niteny hoe hitanao ry Josy, ianao tsy tena nanana ray aman-dreny nahalala izany fitiavana anao marina, nanana olana ry zareo ary tsy hainy hoe ahoana ny fitiavana marina. Dia izao ary Josy tsy ho azonao intsony izany dia tokony ho takatrao izany ka mitohy mandroso ianao. Nizaniza no raraotina dia tena afaka ho sitrana, tena sitrana, tena sitrana. Ary izao misy zavatra sasany izay tsy ho azoko mihitsy, tena tiako raha nety tamiko fa tsy fantatro mihitsy hoe ahoana izay manana tady tsara izany, tsy ho fantatro mihitsy ny hoe afaka mipetraka eo ampovoan'ny loaliky ny draiko, nametraka ny tanako mididina ny tendany sy mba hifamihana tsy amitahotra ka hivadika zavatra hafa indray. Tsy voaratra intsony aho na angataka ny dadako mba hiara hisotro kafe amiko na hipetraka ka hiteny amin'izay ny aretako. Tsy misy ho azoko izany fa manana ny tsara kokoa aho. Satria aho miaraka amin'Andriamanitra manana fifandraisana aminy izay tena fahafinaretana sy zava-tsarobidy eto maneran-tany. Ary hoy ny Baiboly ao amin'ny Salamo 7:20 fa na dia mahafoy aza ny ray aman-dreniko dia ho raisiko sy hatsangako ianao ka anao ho zanaka aho. Amen.
zaho eto mpamaranana hampatsiahinareo ny amin'ny Isaia 1:17 ny enatrareo hosoloana avoroeny ary nitondromaso hosoloana oby amin'ny anjara lovany ary noho izany dia azo indroeny ao amin'ny tanina izy ary fifaliana mandrakizay no azy. Zao ary ninina nataonao na natao taminao Kristy ny mpanafaka anao. Nividy atsika indray izy avy amin'ny fahavalo ary tsy misy lavaka lalina ka tsy tratrany amoany atsika ao. Izy no manasitrana atsika manasitrana amin'izay toerana maharary rehetra amintsika. Androany menanao ny fiainana iray DVD izy io tantaran'ny fiainako sy izay niatra tamiko io ary nanampian'Andriamanitra andresy azy. Tsy misy olona mahasaka anazy izay nataony ho andray dia mbola ataony ho an'ny hafa. Mino fa misy olona fantatrao afaka ampiany io fitsoroana fahavolombelona io. Misaotra indrindra ny amin'ny rahanareo tamiko androany ka nitondrako anareo tamin'izay zava-dalina sy miafina teo amin'ny fiainako. Ny raiko izay tokony azoko ny anteherana izay tokony haro ahy na ny olana hafa ary fa kely ny indroanjato mialohan'ny 27 taonako. Ahoana ny trangany izany tamiko ka mbola ahafahako mijoro eto anoloanareo androany amin'izao toerana misy ahy izao. Raha tsy velona sy tsara Andriamanitra. Arao Joyce amin'ny fitondrananao amin'ny diany fanasitranana avy amin'ny fanarotana ny vadika ho fiainana ao amin'ny Kristy. Takio ny DVD milaza fiainana iray. Na dia noararotana aza lozana ary ohatrany tsy nisy nanampy azany mihitsy teo nonon' izany anefa Andriamanitra